dia mbola faly miarabantsika rehetra indray ny tenako ry havako malala. Fiadanana ho anao, fiadanana ho any ankonanao, fiadanana ho an'ny manodidina anao. Mankasitraka ny tompo menjao fotoana izao indray ary anambara afatra mamy amintsika indray izy ry havako. Milohan'izany anefa dia andao manasa ny fanamasina isika iteny izay tia ny ambara ary aoka hialo lalana ao am-pontsika tsirairay avy na izao izay fitaovana manambara ny hafany na isika rehetra izay mandray izany. Hariva avakisika mankasitraka anao izahay Jesosy Kristy malalanay. Mitenena araka ny fombanao ary aoka ny fananao masina no mialo lalana ka amboly voatsara ao am-ponay izay tanolonaka ny aniren'ny teninao. Dia noho ny anaran'ny soanao Jesosy Kristy no anaovanay izany tombavaka izany. Amen. Ry havako malala amin'ny tompo, izao no safidiana natao lohateny ity fampaherezana, fampianarana amin'ity anio ity dia izao. Ry malala, aoka hifankatia isika. Ry malala, aoka hifankatia isika. Sady mamy be ilay teny nefa io dia andinin-tsoratra masina ao amin'ny Jaona 1:4-7. Andinga efaka itsika dia hotsonga itsika ny andin'ny 12 dia ny andin'ny 14 ihany koa. Jaona 1:4 zany fa hotsonga antsika ny andin'ny 17, ny andin'ny 12 sy ny andin'ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Andin'ny 12, tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavana. Andin'ny 14. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Amen. Ry havako malala, ndao hifankatia isika hoy ny Tompo. Inona ny mahatonga ny Tompo teny izany hafatra izany ny amin'ny androany? Ry havako tena be tokoa ny zava-misy amin'izao fiainana izao. Tena be ny tsy fandriam-pahalemana atseroa. Be ny ary na tenany ihany ary ny olona ihany no fahavalon'ny tenany satria izy ihany indraindray no mamono ny tenany no ny vokatry ny depression ohatra. Tsy zakany intsony ny fiainana. Dia be ny zavatra misy. Fa nefa ry havako malala, inona kena monjen'Andriamanitra ny humanité? Tsy ny fitiavana va? Ny fitiavany antsika fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no meno ny zanalahy tokana mba tsisy ho very izay rehetra mino azy. Fanana ny fiainana mandrakizay. Ry havako malala, fitiavana namonjen'Andriamanitra antsika rehetrarehetra olombelona tamin'ny nanomezany azy ny zanalahy tokana. Dia izany ihany koa no ampianariny antsika. Fitiavantsika ny hafa ry havako no ahafahantsika manome tanana sy manolo tanana ny tsirairay avy. Ary inona moa ry havako no hanavahana antsika ny amin'ny olona izao tontolo izao? Dia isika izay mahay mampiseho izany fitiavana izany. Jaona 5:7-5:30 azafady. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Tsendrikendrika zavatra ivelambelana izany tena takiany Tompo fa ny fitiavana izay miseho amin'ny lafiny rehetrarehetra ry havako malala. Ny fanome tanana, ny fifampiainona, ny fifampitsonjovana. Izany tiany Tompo
fo ananantsika. Ary isika ry havako dia miveikule ny mesazhy ny tompo. Matetika isika dia za tena maniry hanao ny asan'Andriamanitra sy ny toy izany. Inona ny voalohany indrindra ry havako? Aseho hoe tena mpianatry ny tompo isika. Raha mahay mitia ny hafa amin'ny lafo ny rehetrarehetra. Ianareo no epistiliny voasoratra tomponay, sady fantatra sy vakian'ny olona rehetra. Koritiana 2:7-8. Isika ry havako dia vakian'ny olona hoe inona raha mampiavaka an'ireny kristianina ireny raha oharina amin'ny olona izao tontolo izao. Inona mampiavaka an'ireny? Tsy ny zavatra tita ny zavatra ataontsika any fiangonana hoe tena manao asa fanompoana be satria tsy fantan'izany. Fa isika izay mandehandeha eny tontolo eny no hitan'ny olona ka mahatonga azy ireo mitsiriritra hoe ka izany ny toetrana kristianina, mba maniry ihany koa. Izany ry havako no fitoriana voalohany indrindra ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Ary mahafinaritra ilay tenin'ny tompo amin'ny Petera 1:7-8 ry havako hoe ianareo vehivavy manekeny ny vadinareo mba ho voataona ny fitondran-tenan'ny vavy izy, na dia tsy amin'ny teny aza. Raha tahiny misy tsy manaiky ny teny, rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondran-tenareo sy ny fahatahora. Ry havako malala, isika ry havako antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Rehefa manana ny fitiavana ny rahalahy io, ny fitiavana ny hafa io, dia tahaka ny ahoana ary izany hoe mitia ny hafa? Tsy voatery ry havako hoe dia hiteny hoe tena tiako be ianao izany no toy izany. Fa ny fihetsika izay asetritsika ny fanampitsika fotsiny ohatra misy zavatra mandeha ny an-dalana zao tsika dia latsaka ohatra ny zavatra ny olona aloha dia manome aniny. Dia hoe misaotra besaka ny tahin'ny tompo midika iny fanambarana teny kely tahin'ny tompony hoe satria za zanak'Andriamanitra. Azontsika ve izany ry havako malala? Ny Jaona voalohany io ry havako nasain'ny tompo ny vakiana manontolo. Alohan'ny anaovako an'ity fampianarana ity dia izao ny fintina amin'ny Jaona io. Ireo didy roa lehibe izay nambaran'i Jesosy Kristy tao amin'ny Matio. Ao Matio 20 misy fariseo mpahay lalàna nanontany tamin'ny tompo hoe inona kay ny didy, inona kay no didy lehibe indrindra? Dia hoy ny tompo, voalohany indrindra tiava an Jehovah Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra sy ny sainao rehetra. Ary fanoro manaraka an'izany dia tiava ny namanao tahaka ny tenao, fa ao anatin'izany avokoa ny antoany lalàna sy ny mpaminany. Fitiavana ry havako izay mitady zavatra ve tsika hitiavan'ny tompo antsika dia ny fitiavantsika azy voalohany indray sy ny fitiavantsika ny hafa. Izay ry havako malala no manome ny didin'Andriamanitra. Fitiavana an'Andriamanitra moa dia ny fankatoavana ny didiny dia inona hozy izy? Izao ny didiko dia ny inonareo ny zanako, mino an' Jesosy Kristy dia satria mbola fitiavana antsika mba anantsika fiainana mandrakizay, fa tsy akanesantsika ny amin'ny elo. Dia ny didy faharoa dia ny fitiavantsika ny hafa. Mangataka ny fanahin'ny tompo isika ry havako hoe inona avy izany ry tompo no tianao ataonay ho an'ny hafa. Dia ny hamarana anazy dia amin'ny Jaona 1:7-20 manao hoe raha misy sy manao hoe tian'Andriamanitra nefa mankala ny ralahany dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny ralahany izay hitany, ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Dia izay ry havako teo amintsika ny tompo. Ary ny tena hamaranako azy ry havako dia izao, aza manahy, aza mitebiteby manoloana tsy fandriampahalemina misy eto amin'ny tanindrazantsika. Fa izao, ataovy tsenjery ny Salamo 1:20 na isaky ny voky ny trano isaky marina eny an-dalana rehetrarehetra io dia aoka ho tanisahanao ao am-pona foana io Salamo 1:20 io ambanin'ny elana isika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny vonahany, ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen.